inty lay mpanompo ny rahan'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana septambra anangana antsika evijekelina lohahevitra hoe manambara ny asan'ny tompo ny mino le retsika sy hitatsika tao amin'ny jaona toko fahefatra fa zany mihitsy no mitrangao dia io ny anarantsika misy atsika zany hevitra zany hoe manambara zay natao mitompo taminy ny meno fa mialoha dia dao mba fantarina kely aloha ny amin'izany samaritana zany sao tsy mazava ny raharaha mpanjaka faharoa toko fa 7:10 azafady engeny misahirana kely ianao makao amin'ny mpanjaka faharoa aiza ho aiza ndray zany vasytery ndiny fa 4:20 avy any amin'ny Deutéronomie anao Joshua tsara rota Samuel voalohany faharoa mpanjaka voalohany mpanjaka faharoa toko fa 7:20 ny andiny fa 4:20 raha mbola maneno baiboly maneno aho zany dikan'izany mbola tsy hita le izy le baiboly ny sasany moa tsy rehefa tonga dia ao an-tanany ao vakina ny anaran-tompo ary ny mpanjaka ny Asiria nitondra olona avy tany Babilôna sy Kota sy Ava sy Amata sy Sesarvahima ka namponina azy teny amin'ny tanàna ny Samaria ny solo ny zanak'Israely dia nahazo amin'ny Samaria ireny ka nitoetra teny amin'ny tanànany nanina reo olo reo nalaina avy tany Babilôna tany olo kafa mihitsy zany a nalaina avy tany satria babo ny zanak'Israely dia nesorona tao Samaria ny zanak'Israely nalefa babo tany Babilôna tany a olona avy tany no nafindra honina tao maka ohatrysika zany zao dia hoe tonga zany sinoa avy any dia sorony eto dolo sika dia bataina dolo zay olo avy any Chine avy any Corée avy any Afrique du Sud sy ny sisa dia amponenina eto Madagasikara zay ngamba zay vao tena azonao izy zany zany zavazany atao Samaria dia dao zay iverina ny amin'izao toko fa 4 ka ny andininy fa 4 aloha no vakitsika sy fahasivy andiny fa 4 hoe ary tsy maintsy mamaky any Samaria Jesosy misatony zany tsy maintsy zany i Samaria izany moninao olona hafa tsy jiosy dia vakeo ny fonoteny ary amin'ny toko andiny fa 5 tapany farany hoe fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana dia tsy manandrara zany tsy mifandray tsisy relation dia raha isy olona zany avy any avaratra ho aty atsimo aty Joda aty dia tsy mahazo mamaky any Samaria amin'ny odina aty andrefana aty na mandeha amin'ny ranomasina dia mivadika tonga any Joda fa i Jesosy avy any avaratra any dia ho are atsimo ambany ry dia tsy maintsy namaky any Samaria izy na dia tsy jiosy tsony azany eo na tsy manana raha ny jiosy azany Samaritana satria tsy jiosy reo dia tsy maintsy namaky teo Samaria Jesosy dia tadidinareo ny tantara fa rehefa namaky tao izy tonga tao amin'ilay fatsakana tao hoe nyanyanya
fatrareo tsy ataoko hoe zany no anarany ina le fatsakana sikara fatsakany sikara de teo Jesosy atoandro ny andro maty netaeta de mitady rano fa tam'izay olo zay tatao vonana hoe soratra masina nisy vehivavy Samaritana jiosy zany io sa tsy jiosy io de izy zany mba tonga ko hantsaka de ny fanena tao a Jesosy sy ty zazavavy ty de niresaka tamin'io zazavavy io Jesosy tsaronareo ndresany mba omeo rano ao osotrotro valy teny tonga de tsy jiosy be zao navaliny raha vehivavy an Jesosy hoe nahoana anao lehilahy jiosy mangataka rano amiko vehivavy Samaritana tonga de miverinao an-tsainy zany le tantara tsika tsy manana tsy mifandray tsika ko nenao mangataka rano ty amiko io Jesosy raha mba fantatrao maniko zany mangataka rano aminao zany de ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona taitra raha madobo patsaka io na izy atsaka ilazana hoe tonga de isy rano velona ny aminao any fa tsy mila patsaka tsiny ianao izy antsoa intéressé am'zany tonga de hoe mba omeo zany rano velona zany ko ao avanto hoe tompo da nareo antsoe ny vadinao mba ianareo mivady no resaka amiko eto tona navatra vehivavy saky tsy manavady ina zany tsainy vehivavy am'zany raha izy amin'ny toeran'io raoko fatanina ny toerany mato vehivavy amroy folo atoandro zany mandeha matsaka tsy de milaminareo sa zany vehivavy zany amroy folo atoandro zany ina tokony ataony an-trano mamahana ny ankonana kinana to ty vehivavy ty amroy folo atoandro any ampatsakana tsy samose olona izy tsy te hita olona izy fantany fa tsisy olona mihitsy any ampatsakana zany amroy folo atoandro zany iny izy vomakany satria le fiainany tsy milamina de zany vehivavy tsy milamina zany nyresany Jesosy soretsika io nyresaka ifanaovany aminy tsy manambady de mihevitra izy fa mandrika ny tompo am'zany teniny zany ahoy Jesosy hoe fantatry tokoa fa tsy manambady marina zany aza itoeranao ankehitriny azy efa indiny anao nanambady itoeranao ankehitriny vadin'olona 5 fois marié et encore plus qui plus est io le fadimy itoeran'io tsy vadiny akory ohatriny any marimara sy hoazy zay manaraka marimara kaiky tsara tsy nisy mariage tany am-piangonana ny any marimara sy ny any le zalahy fa ny any le zalahy io sy le zazavavy inancien tia no vita tany amin'ny fiangonana sao de tsy hainareo zany anarany izy zany innocent tia zany fa azy tena tsara anarany zany l'innocente indina navady anao ito fahazotoeranao kehitriny zany tsy vadinao akory amiko natoera vehivavy fa taiza namantarany ty jiosy ty azany fiainao zany izy any amin'ny mahajiosy ty ary jiosy azy ny jiosy ny samatany tsy manandrarako aona nafatarany zany fiainako zany de paradadradaka teo izy fa farany resy lahatra hoe fantatro fa ho avy misy teo Jesosy hoe zay zaho zay miresaka aminao no lasa raha zazavavy ty miazakazaka tany an-tanàna do zafa hitako lay misy nola zay tamiko tony nataoko rehetra
zany ny fitoriana, zany ny fandresen-davitra. Tsy hoe ny nataoko dia tatahinao tam'ilay miratseny io, fa ny nataoko dia no lazainao tamiko io. Dia marina daholo ny zavatra lazain'i Jesosy taminy a, ny nataony rehetra ho ira vehivavy. Tahitra ny Samaritana na heno an'izany to teza fomba iza tokoa zany tonga tany a nitenena ny tompo teo izy, nampianariny Jesosy teo ny Samaritana, ary ny teny ny tompo izy ndao tsara vakina lay andininy fandralay dosonareo iteny io a, ny andiny faraiky amby efapolo. Ary maro koa nino noho ny teny Jesosy, fa tsy hoe miteny le zavavy. Efa niaino ny Jesosy teo izy, nampianatra azy teo Jesosy, dia maro koa nino noho ny teniny. Ary ny teny tamina vehivavy izy ireo hoe tsy no ny fanabaranao ihany ninonay fa tenanay nandre amin'ny masonay no nahita. Fa izy tokoa no mpamonjy zao tontolo zao. Zany fanabarany zany a, zany tokony farisen-dahatry ny mino isaky miaona amin'ny tompo izy. Izy tokoa no mpamonjy zao tontolo zao. Saky indrana ny vocable ny président ny AFF fa leo tsy manao a, sady tsy mahay be ohatrany zany tsy hoe tsy zany le lazaza ny paster dia laza tsy mahay a hoe mba manao ny fiteniny zatovo, tsy te hanao zany be koa. Dia ndao mba afakafakaina kely zany nataon'ity vehivavy ty zany a, mba ho fanaotsika rehefa miaona amin'ny tompo sika. Na iza tafaona amin'ny Jesosy, ny zavatra iariary, ny zavatra tsy maintsy hitranga, dia mitovy an'izao no tamina vehivavy tao izao daholo hoe fantatro, ekeko, eny ivalozako fa tena balotao. Samy tony olona tafaona amin'ny tompo, tsisy zany olona hoe avy niaona tamin'ny tompo dia tonga dia tena milamina mihitsy azy ao ka no problème. Fa na iza tafaona tamin'i Jesosy miaiky fa mpanota izy. Ary raha tonga ty ampiangonana ny zanako mandreny tenin'Andriamanitra, ahoana ny mba attitude anao, inona anao ataonao, ahoana ny mba fanaonao, voalaza hoe le nataonao dia tezitra ianao. Pastera tsy ataonao fa tsy mitifitra ihany polopolopitra io. Ka ina no ilana toroteny, ny atao hoe toroteny dia mamboraka, mamakivaky, tonga dia milaza anao fa nanoty ianao, fa tsy hoe mety tao dia anakany nataona tsisy problema mihitsy amin'ny fiainanao, tonga dia aovelany rehefa rehefa ndana mody amin'izay. Fa tsy maintsy vakivakiny ten'Andriamanitra io fahotanao. Ka za tezitra ianao raha voalaza eto zany, za tsy nanao ankety, fa ny fanan'Andriamanitra no teny amiko hoe lazao ny zanako fa misy manao an'izao ao, lazao ny zanako fa nisy nanao an'izao tao, ambara ho amin'ny fa mila mibebaka amin'izany fahotany zany izy. Raha ny vehivavy Samaritana, ny fitondratena no fakivakiny tompo teo, aza mba hitako ka ho vakivakiko eto ny fitondrantenanao. Dia ilaza amiko mihitsy ianao rehefa avy eo hoe tsisy ataony paster
natao koana ny taony io ozy le dekolina mary anatina mariage fa toteny anatina mariage izy dekolina manao raharaha io de milaza amiko izy rehefa aveo pastera voalaza lotodeolo ny fiainanay taiza nalananao an'izany zay navaloko azy hoe tsy haiko asainy tompo lazaiko le izy de ao anatiny ianao ny haiko hoe zany tokony ahy antsiko tena zany tokony hiovako zany tokony bebako sy ny toy zany zany ny attitude tokony anananao isaky mieny ten'andriamanitra anao avy nampiaiky anao mitomy amvolazany zao natoko fahinambiny folo andeny favalo hoe any fanahy tonga ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana de ampiaikeny fanan'andriamanitra ianao de manike fa raha miaiky ny fahotantsika sika de matonga somana andriamanitra fa melamelotsika ary manafakantsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha miaiky de mahazo mamelany ianao sinon raha tsy zany na miainy ten'andriamanitra tontolo ny andro azy anao nefa na tsy mety mieky ny fahotanao le fahotana mentinao niditra atao am-piangonana tao satria nao mpaminota foana zao de mieritreritra anao hoe za ndray am'izay pastera defa lakia am'izay tsisy problème tsy mariny zany manana ny fahotanao ianao de raha miaiky ianao tao mpiainona ten'andriamanitra tao raha miaiky ianao tao mananao teo amin'ny liturjie mpiangonana tao tao iaiky ny fahotantsika de mahazo famelan-keloka ianao de mivoaka rehetra anao olona voavela eloko fa tsy olona mototra tsy inona nraisina tao tsisy ninona lasa ianao ody nidrany anao mbola mbanitsika ande ody anao aveo mototra tsy misy aoko zany satria anao tsy nahazo famelan-keloko fa ny olona voavela eloko faly tamy fotoanandro averiko ndray maka fa fandrazaiko anareo ihany izy ty c'était en 1985 tamin'ny enam sivifolo sivinjatsarivo ny synode lehibe eritsika eo matany Antsirana atao tam'izany fotoana zany any 2020 ndray vao hiverinandro zao fantatra hoe tamin'ny farapakelitra teo natao tany Antsiranana ny synode lehibe eritsika eo tam'izany fotoana zany nefa niresaka an'izany hoe fifaliny ny voavela heloka de soratana mihitsy tao anatin'ny liturjie eritsika eo tam'izany fotoana zany hoe mandray ny famelan-keloka ny fiangonana voavela mieloka anao ny amin'ny Jesu Kristy halleloia de manira fiangonana miteraka hoy neritsika eo première édition ny liturgie zany manana an'io aho zay nasaiko miteny an'io fa vao natao deuxième édition satria lanontany ny première édition vao natao deuxième édition de nisy olony sasany tao le hoe miteraka ny fiangonana satria tsy tia nahifaly izy ary tam'izay famelan-keloka nomen'andriamanitra azy na azy famelan-keloka raha vehivavy nientiky ny fifaliana dina nataony miazakazaka izy satria fantany zany samaritany zany mbola tsisy nanirehany zany zavatra eniny zany miazakazaka izy miverina tao tanàna ndao iza fa hitako tolo hitako le misy nolazay tamiko tolo nataoko rehetra ny olona faly ny olona nazy famelan-kelo ny olona ny vonjen'andriamanitra tsy samitazona zany ho any tenany omaly zay mianatra ao katekomena fanokafana amin'ny katekomena indray omaly de hoe mitadiava any Jehova ny fo madio de tanitany saina teo zao ny obstacle zany hoe ianao te hitady an'andriamanitra de misy avy misakatsaka anisany zany tsy lazaiko anareo ka tsy tonga anareo mianatra fa ny ray any lazaiko a de ny hoe ny olona manodidina anao eo mety isakananao tsy hitady an'andriamanitra iny anao fa mahazo famelan-kelo iny anao fa fary nyvojen'andriamanitra nde ilaza anao de misy mason'olona mivandravana be mijery anao hoe mba ilaza inona eo tonga de manginy anao bloqué voasaka tsy afaka nylaza mainka mo fa verinao an-trano ao ianao dadasineny ray tampo
mba saika mba nogadresaka aloha satria nahazo famelan-kelo tafahoana tamin'ny tompo saika mba ilaza atao an-trano hoe reto tena nahita zava-magaga mitsy androany fa niaona tamin'ny tompo a saika zany no tianao lazay vao mipetraka fotsiny anao dia izy izy nyreninao hoe avy taizy ty tonga dia zoto voazaitra tsy samy teny voasakany ianao tsy sa manambara manambarany ny aisa tompony aza manaiko voasakatsakany zavatra taksa raha ty vehivavy ty nakao samari olona fantasiny olona rehetra io surtout lehilahy nafantatra ny dôly fa tsy nasaka anazy zany nambara tamin'ny olona atao samari hoe nahita ny mesia tsy nieritreretiny kory ny toerana nisy azy fa iny na tonga azy nantena tsaka ato amin'ny be nanahary tino zany fa efa voavela ety niona tamin'ny mesia de nambara tamin'ny afo zany hainao olona mamery tena foana mamery teny foana manao fanameloha-tena foana de vo tady teny de tonga de miveronao an-tsainao dolo tiktak enao nge takisao de tsy afaka miteny mandinaka zay mandina volamena de tsy miteny ianao tsy ambaranao amin'ny olona zay nataon'andriamanitra taminao hanikary tsisy fifandraisana ny kristianina ina mba tokony hifandraisana ny kristianina natao ty vehivavy ty tamin'ireo samaritana nambarany taminy jesos zany mba tokony sujet de dialogue tsika vo mifankahita de manambarany jesos ary enao mba ataonao refa miona amin'ny namana taza be rajona mary mampianiny ry prime ministre voalaza anao amin'ny atsipri mihitsy ny atao mandry moa ianao fa olona ajour gazety télévision na internet vo miresaka manolo voatanisanao dôla zao rehetrarehetra fa tsisy na ray lininy aza hoe inao versy fa mivavaka anao tamin'ny alady asa latsinainnareo va miaona io sa zomainareo mivavaka asy amin'ny alady tsisy resaka an'izany afaka ho an'ny marary ary fantany fa fiangonana dia napanginy le izy fiteniko manko zany eo amin'ny hôpitaly fa mba mandalo eo nareo juste mba mandalo jusque quelques mètres ajanony kely lo de rehefa tonga izy vompaninobe zayzay vitadidiny any le izy ambarao namana any zay natao mitovy taminao de izy rehefa avy eo satria jesos rehefa ambaranao zany lazainao amin'ny olona zany hoe zao ny tompo io iny olony vonjeny iny olony avelan'andriamanitra eloko iny olony entiny tompo makany amin'ny paradisy tsy mafaly aloha manina zany hoe namako de ianina le namako tariny tena mivonjeny tompo te tonga any paradisy pampie tranomay tranomay zany mampahery ny tompotrano zany fafaka ho azy fanomboany zany zay karanako ny lasa de zay nandre tahaky zany kio nanatina ny tompo a tahaka an'ilay tsy samaritany le rehefa veoa tsy ny filazanao ihany raha vehivavy no inonay fa zay koa nandre ary maso maikio nahita fa io tokoa lay mpamonjy zao tontolo zao fa tonga am'izany farisendatra zany da olo ny eny olona fanerasera aminao resaka
nipetraka aminao izy nitorinao an Jesosy izy tsy no filazanao ihany rahavavy tsy no filazanao ihany rahalahy tsy no filazanao ihany ranavavy tsy no filazanao ihany ranadahy no inoko zao fa za mihitsy nandray teny ary za mihitsy nahita natao tamiko fa vojena tany aminay zao nyvalin'izany teny zany de hoe tsy misy zany aty aminay aty amamenatra milazan'izany amin'ny fiambona sao zay ny olona fa saiko teo akady fotsiny de manginy izy na inona mbaranao eo na inona maresaka any amin'ny tompo any ny kristianina de bosy be na sao zay rehefa anao paster tsy amenony zany eo hotahin'Andriamanitra anao anaka ampianariny tompo ianao anavara ny asany ary zay mandre zay nandray ho resy lahatra koa tahaka ndreky samaritana reto hoe zay koa nandre masonay koa nahita amen. Tsy matahotra masoniza raha izy hanameloka anay fa ianao tsy mba manameloka anay mamela ny elokay ary mampitsaratra ny fahatezeranao aminay ianao ka mamela anay mideranao anambaranao amin'izay rehetra lehanay sy ataonay amin'ny fifandraisanay amin'ny olona rehetra sotranao no tompo no ny fananao masina mandrehetra zany farisy-andazana oponay ao mba manambaranay ny hafa fa ianao ny mpamonjy zao tontolo zao tompo Andriamanitro misaotra anao izahay ny amin'ny nahatsaranay zao alahady na FF manerina ny sany efitsika amin'izao ka afaka mitondra mavaka eto ny birao AFF Foibe ny fanahy masina ny anotsaina azy ireo amin'ny tetikasa vinavinain'izy ireo ary tonga ny fitara ny fitoriana ny filazantsara araka ny sitraponao Andriamanitra koa tahinao ny birao AFF synodam-paritany anatamiteraka birao AFF isam-pitandremana indrindra ny birao sy ny mpikambana AFF eto amin'ny fitandremana kady fotsy fiaonambe AFF atao amin'ny Fenerive manomboka ny 2010 hatramin'ny 12 septambra ianao andamina ianao alavirary ny fifanana rehetra atao andy apetraka aminao ny dianay tompo
fifandrafina misy ao amin'ny samy malagasy izay moa mety Madagasikara tahaka namesoranao tamin'ny tsy matsy namakino ny Samaria ny fifandrafina misy tamin'ny Samaritana sy ny Jiosy ary vokatra azo amin'izany dia olona mino anao vokatra ndrasana amin'izany eto Madagasikara dia olona vonjenao ny malagasy sotro tompona eo amin'ny anao Jesosy Kristy. Amen.